fasy mainty manontoliara ndresaka atao zareo de andresy lahatra ozy hoe ozy ny olona hoe ka zay ny teo io fasy mainty io teo amy tany misy anay tsy narary zay tsy maty zay de oy le tsy manina tenena anarany colonel Fanapera ny namako iny olona atao ambany fiadiko reny izy hoe mariny zany izy mbola tao anatin'ny kibotany teo ane tsy namparary tsy nafaty anareo e fa izy mivoaka eo io ny problème raha isika mivory eto zao misy enimpolotsika eto zao izy raha samy mamoaka ny zavatra ankibony tsy misy tafajaby mety na samy mivoaka daholo 9 taona zay nanao étude impact environnemental ny problème mipetraka de zao alain'ny olona le fasika alaindry zareo de raisiny le minute miverina concentré fa tsy mitarifako ohatrany taloha ny monazite zay radioactif misy radioactivité ao mety misy uranium 238 ao zany zavatra zany hitondra leucémie hitondra cancer ho an'ny fort dauphin ary mety hitondra an'izany amtuliara raha tsy mitandrina misy lozany fatao anjaran'ny olona mahiratra mahatsiaro tena tia tanindrazana ritra ny 3 taona ny contrat renouvelable 100 hectara farafahakely ny tany omena farafahakeliny minimum farafahakeliny misy olona ny vidy tany 3000 hectares any Morombe tany 3000 hectares manana proof za satria efa nametraka fitorina iteorako vao androany maraina ao amin'ny tribunal Morombe 3000 hectares vidina hino tsara jala fito izahay ihany fito ariary fito zany ny vidina mètre carré ny tany eto Madagasikara ao Morombe tsika miteny am'izao fotoana zao zany hoe tomboky laisy tomboky vavy fatatsika fa manomboka aty amin'ny Tuiliara Sainte iny hatrany Morombe any Tuiliara 2 iny hatrany Morombe any de misy alana mike ao tsy gidro avao ny anatin'ny alana mike io misy ny atao hoe peuple mikea io zany dia harodanao miaraka ambeo tomboky lahy sy tomboky vavy zany hoe ty fitondrana HVM ty zany efa manakaikikaiky koa mihoatra ny zavatra nataony Hitler tamin'izany fotoana zany tena handripaka an'le vahoaka malagasy extermination zay ny mo mahalaza azy kokoa zany hoe ny culture atsika rehetrarehetra ao anatin'ilay toerana zany na fasana io na toerana fady io na zavatra faune and flore mikasika ny plante endémique sy ny hazo rehetrarehetra misy hazo atao hoe mangarahara zay ihany hazo mangarahara io no fanaovanay ao Tuiliara vatapaty an'le hazo rehetrarehetra tsy misy tsony zany am'izao tsika miteny zao anatin'ilay 3000 hectares kely sisa ny hazo azo ampiasainao dikan'izany tomboky lahy sy tomboky vavy dia mamoa fady mihitsiny ity fitondrana ity amin'ny alalan'ny fampandanina an'le GDS inona le atao hoe GDS fa niazavaiko teo fa ny tena loza anatin'le GDS de ity izy zany tamin'ny henontsika fa tamin'ny tantarany filoha Ravalomanana taloha mialatsiny amin'ny namako time eto za fa mbola intention ny azy tamin'ireny fotoana reny hamaritra tany tamin'ny Daweho taditsika fa tsy zakatsika vahoaka malagasy zany zavatra zany nirongatra ny vahoaka malagasy tomboky lahy sy tomboky vavy fa ty indray mitoraka ty efa lana ngely lalana hamarotana an'le tany amin'ny fomba mihaja inona ny azontsika atao tsy misy tsony tomboky lahy sy tomboky vavy ho aiza tsika vahoaka malagasy tsy hisy tanitsika tsony tsy misy olona malay tsy misy olona tsy tia an'izany fampandrosoana zany tomboky lahy sy tomboky vavy
fa fampandrosoana atao anatin'ny fahamarinana, fampandrosoana atao anatin'ny fanajana ny mahaolona, ny fanajana ny culture atsika malagasy zay tsy tovitantsika amin'ny hafa. Fa inona ty zava-doza mahazo atsika ty? Exploitation minière no atao anatin'ireny ao. Fatatsika fa zany exploitation minière zany dia mandeha ny produit chimique ao anatiny ao, mandeha ny radioactivité anatiny ao. Aiza le vahoaka malagasy ry tompoko? Ampy zay